Fahatongavan-tsaina. Tantara nosoratan'i Vaniala. Zange tena tianao e. Fa zanga moa very mity fa tsy mba tena tiany mity e. Saingy ny ray aman-drenitsika tsy mety manaiky ny fiarahantsika. Dia anaiky fotsiny an'izany zantsika. Ka tsy hitako angezy atao amin'izany eo e. Mila miady ho an'ny fifankatiavantsika tsika ry tolotra. Dia inona ary ny atao io ianao ka? Inona moa no atao fa tsy rarahiana fotsiny ihany. Dia mandra-pahoviana no ahafahantsika tsy raharaha azy ireo. Mandrakizay? Aiza koa dia hoe mandrakizay e. Mandra-paha fotsiny. Ka raha tsy hiova hevitra mihitsy ry zareo? Aizany tsy ho folaka ireo e. Sy mba no misaraka ihany ara no mety amintsika e. Aza miteniteny foana rery tolotra. Tao moramirainao fotsiny izany. Ka tsy hitako ange e. Ny ray aman-dreninao, ray aman-dreninao foana. Ny ray aman-dreniko, ray aman-dreniko foana. Ry zareo nefa tsy mety mifandray mihitsy. Dia ry zareo manana izay ny fandosony tany dia ny fitiavantsika no atao sorona amin'izany. Ka tsy hitako ange ho ahy. Tsy tena tiako renao matotsy foana hiatohanao fitiavantsika e. Efa hoe tsy misy an'izany ho ahy. Dia inona ary no atao e? Ndao andositra. Hoeto miala lavitra eto ary tolotra. Inona? Fianao ve adaly e? Ko raha tsy moramora izany. Ka inona ary moramora e? Asa ohatra hoe tsy hitako ka marary be ny lohako. Izany moro tolotra. Ndao hiala eto ah. Aleo aloha dinihana tsara e. Dia izovy ianao ry tolotra vao mahalala mody a? Mbola nisy zavatra nanahirana rery neny a. Zavatra manahirana inona e? Karenjy miaraka mikala amin'ity iny no andanianao andro. Neny a, mba nisy fotoana kely niresahanay fotsiny fa tsy misy an'izany mandany andro izany e. Dia efa mba miteny anao ihany aloha ry tolotra. Ny amin'inona e? Ny amin'inona hoana fa ny fanadalanao amin'iny zazavavy iny e? Fa maninona ny neny nefa izy e? Olo tsy vanina ange ny renin'iny e. Tsy ampoizinao ny zavatra mety ho vita ny reny olony reny. Izao no teniko aminao a. Tsy misy tokony hidiranay amin'izay olana nisy taminareo any mihitsy. Ka za koa tsy hampiditra anao amin'izany mihitsy e. Tsy ilaiko fotsiny ianao miaraka amin'ireny taranak'olony reny. Inony ty korineny a? Tsy misy afaka metra amin'izany na iza na iza. Ie, dia ataovy ihany ary fa ho hitantsika eo koa. Ka za tsy maintsy anao mihitsy e. Tsy raha honanao amin'izany a. Tsy te hifamaly aminao ahy e. Natura Radio. Mifonao mivarinao. Izay tonga dia ninana fa tsy nandry ianao. Aleo mihitsy aloha fa rana izany resaka izany. Ohatran'izany foana no ilana vaniny amiko isan'andro ato. Tsy te hiresaka an'izany tsony aho aminao. Dia rehefa tsy te hiresaka izany dia aza elingelenina tsony ny fiarahanay. Ay, eny ary e. Tsy ilaiko ianao miaraka amin'ireny taranaka mpamosavy ireny. Na ianao manamafy lotsy laitra anariny io aza tsy efa nasiany ny sasany ody fititany. Mba fehepero ihany ny vava ary neny a. Efa nahita azy ny taingim-pasana nga ianao sa ianao ny niaraka tamin'ny nakaody tany? Andray, nakaody ahoana? Fa mahita tapakazo ray ato an-trano ato nga ianao? Reny na misavy ny reniko, azo. Tsy foi izao na enoko ny fanaratsiana avy aminao e. Androany na misavy ny reninao. Omaly namorika ny kisoa tao ambala. Tamin'ny volana ambony nanirak'olona maki ny garazy. Sy ny sisa. Tsy hitako ihany izay marina e. Faly anendrikendrik'olona fotsiny. Ka raha mbola te ho zanako koa ianao dia tsy ilaiko miaraka amin'iny mity iny e. Dia eo ianao rehefa zaniko io e. Ataovy toy ny tsy zanako intsony raha izany. Tolotra! Tolotra, fa ho aiza ianao e?
Allô? Fa tsy hitandry ve za eto e? Tazako eto ianao ka fa nisy inona no miverina indray? Filoha aty e. Aty miresaka. Ohatrany hafahafa ange tolotra izany e, fa misy inona? Midina ho aloha aty fianao koa. Ho avy ahy e. Tapakarangana hevitra zay alehany any alehany. Nefa raha tsy mety indray moa mety. Mety izy e. Izy ihany ara no misisika tamin'izany teo. Efa tiako izy ty eto ka. Fa misy inona tolotra? Ianao tena mampitebiteby mihitsy a? Tsy misy inona fa andao andeha. Andeha ho aiza? Andeko? Andeko? Sady ny masony fotsiny no mifitirika, tsy azoko. Fa tsy ianao ihany ve no nisisika tamin'izany e? Efe, andeha hitsoaka izany tsika. Ie, fa ahoana? Tsy sandraingandry? Ka tsy hoe tsy safa tampoka be le izy. Ianao aza ny laza fa mbola eritreritra tsarako. Ka efa vita ny fieritreretana tsara e. Ahoana? Andeha ianao sa tsy andeha? Tolotra, fa tsy maintsy hoe izao dia izao ve? Fa inona nefa ny tokony andrasany e? Mandeha alaivo ny entanao dia ndao. Ka tsy hitako ange. Za mbola nieritreritra hoe afaka 3 andro raha hainganandrindra. Mitia, afaka miandry ary ndry e. Na 3 andro, na herinandro, na amin'ny herintaona mihitsy aza tsy maninona. Za andeha zao dia zao, leo be a. Tolotra, andraso aloha e. Ny inona e? Ay ve kala tsy vaniny ty e. Za mba gaga hoe izy zany tsy mahalala fomba izany. Tsy te hifamaly aminao ary io lia. Tsotrany aiza ny zanako. Aiza ny zanako? Fa mahita soratra an'izany anga ianao eo amin'ny vavahady hoe fitahirizana ny zanako Madame Tina. Voay tao fotsiny ny zanako e. Ay moa na misy soratra azy eo, ianao anga mahay mamaky teny sy manoratra. Tsy vaovao amiko raha fanambaninao. Voay fotsiny ho azy zanako. Fa inona moa no tokony hidiran'ny zanako ao aty aminay? Nalainy ny zanaka ao akeriny tany izy. Saivo mivoaka eo iny tolotra iny. Ataonao inona izy? Amsaviana? Dia efa miteny aminao raha maninona any izay zanako izay tsy misy amelako nareo. Tsy amelako ony. Fa nga iny zazakely, vehivavy efa ho lany zary iny. Inona? Raha tsy izany hamatotra ny tolotra amin'ny fomba rehetra. Tsy te hiresaka ela aminao raha matotia. Saivo miresaka amiko eto iny tolotra iny raha tena lehilahy. Ka tsy ao izy e. Mahazo misavy ianao fa tsy misy izany zanako izany ao. Fa lasa izy? Asa. Tolotra izao ange no hitako nakazy tamin'ny fiara tao ankeo tokony ho tamin'ny 4 teo e. Nentina natory any amin'ny hôtely izany ny zanako ianonako. Zany rehefa zaza ratsy taizy. Tsy hanao an'izany na oviana ny zanako e. Hoy ianao, sipa tsy mahatombona ohatran'ireny. Aza matahotra mody eo ihany izy amin'ny 2 maraina, vo amin'ny 7 ora sy sasany hariva ange zao e. Mpanakaiza loatra ary izay zanako izay. Ary lasa ianao mandeha any amin'izay alenao any ka. Tsy manatitra ranomaso aty aminay aty. Tsy misy maty ato akory. Andao mory olo hiaraka hitady azy mino mihitsy afa miaraka any izy tolotra. Ko raha tsisy atao ako, andro aliny ty, sady efa impiry any miantso any tolotra fa tsy mandray mihitsy izy e. Dia ahoana izany no lasainao an'izany namanao any tamatavy izany? Inona moa no lazaiko fa ny marinako? Dia inona no ivelomantsika any? Hita eo foana izany rehefa tonga any e. Tsy maintsy mahita tao foana na dia hoe hanao taxi clandestin amin'ity fiarako ity aza. Tolotra, ohatrany nanenina izany indray aka. Ny ianao kosa e. Tsy ianao ihany akory ny tena tompo-kevitra tamin'izao. Eny e, fa ohatry ny amehana be le izy.
saika mbola hisy zavatra ao alamin-damiko. Zavatra inona e? Asa tsy haiko hoe ohatra hoe mba nisy olona nafarana. Raha sanatria isarahanao aty tsy ho very faty aty. Mitia, zany mba eritreritra ao e. Ndao ary ianao raha terina hody e. Za tsy maintsy andeha. Tolotra, ary toa ahodinao fiara. Ndao andeha ka. Aleo mihitsy ianao aterina e. Dia ny mbola tsy lasa lavitra loatra. Tolotra ho zany ve dia ataonao atezitra e. Zao satria ianao tsy mahatoky ahy sady tsy mahatoky ny fitiavako, dia tsaratsara angamba raha hisaraka androany ny lalantsika. Andray kosa ary tolotra, mifona kia aza tao an'izany tena tianao nge ho aza e. Fantatro fa tena tia ahy ianao e, fa za angamba tsy dia tena tianao. Tolotra ho mifona moa kia, efa tsy teny an'izany intsony aleoko maty toy izay misaraka aminao. Ka tapao zao dia zao ny hevitra na andeha na hiverina e. Tsy za foana no atao resaka andaniana lalana io. Ndao re tohizana ny dia e, ary soraingany atao fondalana eto ty fiara ty ka, sady atao anaty fiolanana be mo tsy valana manapaka arabe. Ianao daholo ihany na tonga amin'izao e. Eno hafa ny ianao koa, raha zao misy fiara misososo tampoka avy any. Ino tokoa ary ny ianao? Natura Radio. Fa ino ny tia-dalàna nataonao ry Tolotra? Fa dalàna nataoko ahoana e? Accident ohatry ny accident rehetra ihany io. Accident ohatry ny accident rehetra ihany? Ka maninona ianao tsy maninona nefa ny zanako tsy haina ho fatina ho velona? Naratra ihany aho fa tsy dia voamafika. Zay ratra kely tsy ahoany eo amin'ny andriny io ve? Io ve tsy mody ny kikisana tamin'ny vato fotsiny? Fa ahoana marina ny tena tsy nahavoanao e. Efa hoe avy any amin'ny mitino ny domin'ilay fiara. Dia tena efa miteny aloha fa tsy ho ataoko vita amory zao. Tiana, aleo aloha izay hitsaboana mitino masotsika eto e. 8 eo ihany zany avy eo. 8 eo tokoa moko. So mody anampinampy kely eo dia mitetiky ny alamaina. Raha tsy olo tiako mety efa navelako rery teto ianao. Za koa ange tsy mitananao e. Ndao anderina eny avy alao izy ho eo. Aizany tsy antso izy rehefa tsy mahita isarangotana. Mandehana e, mandehana mihitsy. Marikoriko ana mijery anao aza. Oka ho fa tsy fotoana ny famaliana zao e. Ka mahatsiravina ny ataona rineny ny tsy fantany dia hoe ny zanany indrindra ny tena topokevitra tamin'ny nandehananay tany. Tsy te alalan'izay topokevitra any ahy e. Ny vonoana ny zanako, izay ny fantatro. Menomenona ihany eo raha tsy teo vofetaka tsy lery eo ny lohako efa marary zany. Ka tsy atao, ka tsy felahany eo ahitana an'izany. Io e, io felao. Oka reto aty amin'ny hopitaly ange sika e. Mipetra tsara koa ihany nareo le ny zanako tenenina. Fa tsy ampinareo ve zao favazana zao e. Milaza ho samy ty amin'ny ity nareo, nefa zao mifanala baraka zao fotsiny nataonareo aty. Mandehana ianao mividy an'ireto fanafody reto ry Tolotra. Ahita ifamaliana eto foana nareo raha samy mbola eto daholo. Eto aty e. Dia nanahoana ihany mety hitorina eny Efa tsy atahorana intsony ny aino ny dokotera ka. Tena tsy mahandro mihitsy ny saiko rineny Avelao mihitsy aloha hoany raha pitsoka. Efa hoe tsy mety ho ianao sy tiana mahita iaidivana foana rehefa tafahoanany. Ka izy ihany ange no mahatonga an'io e. Hitanao amin'ireny vavany ireny ary. Samy diso nareo e. Olon-dehibe tsy mahay mipetraka. Na dia ny maha hopitaly ilay toerana fotsiny aza ve dia tsy mba hainareo ny manaja azy. Ka rehefa inona ary izy ny tsy ao mba ahafahako mitsorika mijery amin'ity e. Tsy haiko. Angamba tsy afaka ny hijery azy ihany intsony ianao. Fa ahoana? Mety efa hody rapitso ry zareo. Hody? Zany hoe efa sitrana mihitsy ange zany mety matory zareo mahazo mody e. Azo lazaina ho izany. Dia tsy mba manontany momba mihitsy ve mety? Tolotra, tsy hitako izay fomba ilazana azy aminao. Ny lazana n'inona? Fa maninona mety? Sa
Noborosiny ny ankala atao koa ny atodohany. Tsy misy an'izany ka ny anao koa dia indra matoy iny foana. Fa inona fotsiny ary le manahirany? Lasa very tadidy tanteraka mity. Very tadidy? Zany Fa very tadidy ahoana? mafy loatra ny donana azo ny lohany ka na ny anarany aza nge tsy tsaroany intsony. Dia inona ny fitsaboana azo atao amin'izany? Efa misy traitement atao ihany aloha fa araka ny fanazavan'ny dokotera dia toy hoe miverina miandalana eny ihany hono ny fitadidiana. Eny fa inona ny tokony ataontsika? Sady ho jereo-potsiny ohatry ny tany nalavony zany. Efa nanao izay azontsika natao sika rotolotra nanavotana ny eny niatrika izay afitsikitiana indray izao no tokony ho eritreretina. Fa hanao inona hono izy? Ka araka ireny vava efa averimberiny aminao ireny foanako. Fa maninona ny amin'ny fitsarana foana ho any eny? Nampanatsoana tany amin'ny fampanoavana. Eny fa maninona eny nampanatsoana any? Ka tamin'iny accident nahazo Andry iny finina indray. Fa accident inona foana ho aty resahanao isan'andro ty Dia tena tsy tsaroanao mihitsy very mity Na ianao io aza nge dia filazanao fotsiny ny atsokanao hoe reniko Efa mizaka mitadidy ihany ary efa mijery sary ao amin'ny album fa tena foana tanteraka. Tena simba tanteraka ny zanako noho ny nataon'ilay tsy vaniny iny. Fa mpifaninana moa zany sasany olona izany. Olona izy Ka le teo amin'ny familiana ka. tsy mpifaninana. Dia inona no nataoko niaraka tamin'ny tany amin'ny lalam-pirenena faharoa? Saika hoentiny akeriny ho any atao masiny ndry Ay tena zava-doza. Dia ahoana hoy ny tany amin'ny fitsarana tany? Ny tanana ponja vonjy maika aloha izy mandrapatonga ny tena fitsarana azy. Tsara ho azy izay. Olona tokony hikatra mandra-pahafatiny mihitsy izany. Ary tena ho aletiko hatramin'ny farany mihitsy ka. Fa ho alentiko neny ahoana? Fangamoa tsy mbo tsara ihany no manapaka ny amin'izany. Tokony. Ka inona mahatonga ny eny teny an'izany? Andaniko vola sy ampiasako ny fahalalako olona rehetra mihitsy rikala. Ho avy ô! Manao ny tompoko. Ahoana ny anao izay? Salama kimity ao ve tiana reninao izay fa misy resaka saika eo ataoko aminy? Izany hoe ao ihany izy fa mbola lasa ny antsena vetivety. Mandrosoa efa ho avy izy izay. Ka Mandrosoa aleo aty an-trano miandry azy. Ndao aiza dia hijajiriko eo ambaravarana eo? mity ka fa tsy fantatry indray moa izany hoe iza io? Teny amin'ny hopitaly no ohatry ny efa nahitako anao. Izay fifandraisana eo aminao sy neny kosa tsy nambarany ahy mihitsy. Izany reny tolotra olo tianao. Tolotra olo tiako? Tolotra olo tiako izy? Ilay namily fiara tamin'ilay lozam-pifamoivoizana nazo anareo. Olo tiako? Fangatsy hoe nety ny ankeriny ahy Hoy tiana? Ie, ka iza indray moa nilazan'izany amiko eo? Ny tena marina dia tsy nekenay ny fiarahanareo ka nahatonga anareo saika handositra ho an'ny tamatavy. Fa maninona tsy navelanareo hiaraka izay? Satria efa tsy nivaka azo hatramin'ny ela zasiny reninao. Zany? Dia fitaka sy lainga izany no heveriny eny hamerenana ny fitady tiako? Midira mihitsy aloha ianao ka. Tsy maintsy hifanatrehana izao resaka izao. Ka sao ampifanditra anareo mianaka ndraika saika mba hanao raharaham-pihavanana fotsiny mafy ange izany hoe mikady izany ny zanakao Tsy mety angeny ataony neny Tsy mba tiany ho sitrana mihitsy angamba. Satria no adala tapany ohatr'izao foana. Inona no tadidiko eo raha ny zavatra resahana amiko aza lainga daholo? Hifonana moa kia. Aleo ary aloha andeha rehefa tsy azo zakanana amin'ny hevitra indrindra Ka ny aniny ny ambopony no ambony ny fahasalamako Mba mety iza amin'ny toerako ianao? Tsy hitako nge.
aleo aloha andeha vaolana hafa indray ngamba no tadiaviko sady tiana koa ve moa anaiky an'izany eo mba tsapatsapa vodina kony aho. Tolotra andray sanao dia zao ve ny nefa ranao. Neny inona ary ty tokony tsy hamangy aty ianao raha zao no ataonao ka mafy loatra ange zao tsy misy vondreny mahazaka an'izao zanako lahatokana ianao. marina zandry neny Natura Radio. nefa tokony mankahery ahy ianao rehefa mamangy aty amponja ohatran'izao fa tsy ianao indray no anaketraka. Marina ny ianao aleo fa hitady fomba hafa hanavotana anao. Neny aza mandany vola sy fotoana amin'izany dia ho avelako fotsiny ety anaty aizina ty zany ianao. 15 taona ny saziko tsy toy inona akory izany dia afaka mino ahy ianao. Fa mba 4 taona ianao vao hivoaka ty zany. Tena nosombaly tena mianakavy mihitsy ny zanako. Io ndray ianao neny tena arary amin'ity ranomaso lavy ty ianao mba marina Tolotra mino ahy ianao fa efa miezaka ny makahery tena fa tena tsy vitako. ka tokony tsy handalo aty intsony ianao raha izany. Fa hitolotra nga tsy mba malahelo aka. Malahelo any eny aka fa ny fahasalamanao no ambony kokoa. Efa tapitra famanginy aza miasa saina ny amiko ry neny ho zatra ato ihany rehefa ela ny ela. Tsy afaka ny andry amin'izao fotsiny ny saiko ry Tolotra. Tsy maintsy mitady izay fomba rehetra nalananao ato aho. Neny ty taratasy ty marina ary neny mba omeo amin'ity ihany mba jerijereo ihany koa izy. Fa maninona nefa raha tsy miraharaha izay mity antsony ianao sao tsy ho tonga anao any ary ny taratasy iny aleo fa ho ateriko any. zay ry neny veloma. Veloma Tolotra raha pitsindray aho mandalo. Zay veloma. Dimy volana izay no laza. Asa raha mbola misy 5 volana impiry vao tapitra ny saziko. Tsapako efa mihereraka sahady nefa ny tenako. Indrindra tato ato nandritra n'izay fotoana tsy nandalovan'ny neny izay tsony. Eny tapabolana izay izy tsy nandalo. Angamba resy lahatra tamin'ny hevitro ihany. Toa tsy mino nefa. Hitako toa ny fotsy sasaka ny volony izy namangy afarany. Ny ankentrona ny hodiny. Eny tena antitra mihitsy izy. Fandrandray koa mba lasa saina. Tonga any amity ihany ve ny taratasy nampitondraiko any neny. Tsy mbola nahazo valy ny amantsy hatreto. Toa ny ahoana koa moa ny amaly an'ireny taratasy mpitiavany ireny. Raha le mpanoratra aza tsy fantany akory. Aleo mivoaka ry amin'ny dralary ka. Eto dia mandefa fisainana lavitra eto fotsiny. Manao revin-gadra tokoa Mity. Ahoana neny?
Ho avy! Ahoana tompoko? Ina ny tadiavan'iny a? Otry, saika niraka andriandrihatra vetivety nefa indry ty ohatra ny miomakomana izany. Fa ho aiza koa ty indry? Izy ty ho alehako vetivety ary neny a. Enao nilaza fa hoety foana androany tsy nilazako miloha. Eny e, misy ty ho alehandry. Fa ho aiza ho a? Zany hoe... Ka tsy lazaina moa fa inona mahasako diavatra ndry eo e? Ho any amin'ny madamy olo ary neny a. Olo reny nitolotra? Ie, toa zany ona. Avy eo aloha moa andery neny a. Marary mafy ange izy ao nefa tsy misy mikarakara akory. Dia izany foana izany ny voandry ny trano maraina sy hariva io. Ie, tena marary mafy ange ho izy ao e. Asary izao izay nahazo azy rery tao alina. Mandeha ana re? Tena marina, avelany neny a. Eno a. Sendra koa mba ny fifaneraserana amin'izy mianakireo no ampiverina tsara ny fitadidianao. Neny a, ary somba tokony ho entina any amin'ny dokotera koa izy. Fa angatsy mbola nentina tamin'ny foana izany olona marary mafy izany ka. Tsy manam-bola mihitsy angery zareo neny. Inona ny hitondrana azy eo? Misy izany havan'izany ihany ampatsiahiviny ihany efa ny havako aza tsy tadidiko. Aiza natsiarovako an'izay havany ihany. Dia manindry tsindry ny lohany sy mikarakara ny ravim-boafotsy no mba ataoko ao. Tena miadaladala mihitsy ty sasy ty a. Mandehana laivo izy dia tonga dia eto any amin'ny dokotera. Sa andeha haka vola vetivety dia rehefa avy eo mifampiantso. Sao dia zao ve? Sao dia zao fa iandro roviana indray e. Ay, eny ary e. Tena nahoana izy tao? Nampidirinao amin'ny trano famelomana izy fa reraka loatra. Fa efa tsy natsiaro tena izany izy ny tonga tany ndry. Ie, tonga dia nakako taksi dia netiko aty. Mety ho ampy ve ny vola netiny neny? Reto izao nefa nividiako tamin'ilay nalefa neny teo. Oe, ary aiza ireo mbola tokony hovidiana? Reto, fa tsy maika hono fa ireo efa azo ireo daholo aloha no tena ilaina maika be. Tano any ary aloha e. Fa inona tokoa ary nena ny tena nampiady anareo sy neno ny tolotra? Hitandry, tsy dia avy amiko loatra ny olana fa avy tamin'ny ray indry. Fa nanino ny dada? Nampirafesiny ve nareo? Tsy izany ka. Mpinamana be ary izy sy ny vadiny oly. Vadiny oly? Dada ny tolotra izany? Aza tapahandry ny teniko. Fantatry ny ray indry nefa fa nanitsakitsaka ny tokantrano ny oly. Ny sikotra nanatina azy foana rahatrea mavadiny oly fa tsy nilaza ninninina izy. Rehefa teraka nefa tolotra dia tena tsy nisy nivoasana tamin'ilay sakaiza ratsiny mihitsy. Dia nivakiana fotsiny teo ny atalany. Dia inona ny idiranareo amin'izany? Dia nisarahana trema izy e. Dia nilazainy fa ny ray indrindray ny nandrava ny tokantranony. Mahay vavanga izy iny e. Izany hoe efa resy moa izy izao. Sady ohatrany hoe nanan-karena be kory zareo? Tsy dia hoe manan-karena be kory fa nanana ny ampy. Fiarany tolotra manokana ange nandehananareo tamin'ilay niaran-doza iny e. Izany hoe kodiaran-tsarety marina amin'ny fiainana. Efa niova kosa izy rineny a. Marina e. Olona tsotra sy malemy paika no niresaka tamiko. Zanga moa mandahan izany e. Fa mba saintsainy andro mity izay efa rana. So sy dokan'ny andro migaina ka hanary sarotro fahavaratra. Mitia. Ahoana? Aza dia metsika mafy aloha e. Tia, avy aloha ianao eto akaiky eto. Efa eto a? Mamela kia. Natura Radio. Zirisiry tamin'ny hevitra nandravanareo tsy hiaraka tsy nisy zao rehetra izao. Efa vita re izany a. Izay ahasalamanao aloha atao. Efa nitantaraindreninao anao ve ny tena fandehan'ny olana teo aminay? Ie, fa hoaka aloha any izany ka.
Zakiny tena diso. Mamela hony hoe amatsy an'iny. Hoe Madame Ioly, dokotera, angana ampio ary olona. Dia izany ny zava-nisy ry tolotra mahereza. Tsia, fa tena hoana loatra ary neny a. Teny lozanao ve ahy? Mbola mila anao nge ahy? Mitraka ry tolotra. Efa nanao izay azo natao izay. Aza matahotra fa tsy hamelanao irery aty a. Tsy mila. Tsy asolo ny toerany neninao rovinanao rovina ianao. Tolotra, tsy asolo ny toerany tokoa nge ahy e. Fa mahavita izay kely mba vitako kosa. Tsy mila ho ahy. Ataovy ao tsainao tsara fa alako nareo mianakavy. Aza manao an'izany kosa ianao e. Tsy misy idirako mihitsy izany. Tsy misy idirana. Ny pitehanareo ny fiainanay. Tsy namelanareo raha tsy torotoro tsy nisy ny ray sy ny intsony. Mamela anay ary e. Tsy hanova ninona tsony atezeranao. Sanatria ho aza ny amely izany. Raha tafaverinareo ny reniko dia mamela anareo aho. Oka mory tolotra. Ary lasa ianao mandeha any e. Marikoriko ana no mijery anao ary. Eny e, tsy manome tsiny anao ah. Feno loatra ny fonao. Lasa ho ianao mandeha any. Ale! Veloma ry tolotra e. Matesa mihitsy hoe ho aingany e. Dia tsara velantsika. Normal be izy raha mahavita an'izany akia. Mafy taminy loatra ny fandrenesana amin'ny fahalasana ny reniny. Zanga manome tsiny azy e. Nasanaty izany tena tafahoatra loatra ny vavany. Ka mety tsy haindry koa ny lazan'ilay vaovao ratsy. Angamba. Fanga koa moa misy olona manana traikefa manokana amin'ny filazana manjo. Ary ahoana tokoa moa izany no natady diavandry azy e. Tsy tadidiko izy ka. Lasain'ilay mpiambina fotsiny hoe io izy io tena nantona. Ka inona ary mahamaly kendrika be anao ohatran'io e. Ka mahatsiravina any ataona ry neny a. Tsy atezerana amin'ny serana no hitako amin'ny endrikindry fa tena alahelo lalina mihitsy. Neny koa. Dia tena tsy tadidindry marina ve aloha izy e. Tena tsy tadidiko ry neny a. Tsapako ny lentika lalala loatra tao am-poky nefa ny teniny. Fa ahoana? Tsy haiko. Tsapako ny zavatra ny lentika tany am-poky tany. Mangidy tamiko ny teny rehetra ny lasainy. Ohatrany hoe ny andrandra teny hafa avy tany aminy ny foko. Diso fanantenana. Tokony hamangy azy matetika any andry raha izany. Fa ahoana koa? Za indray dia tsy mahatonga antsony. Mahasoa andry izany ry mety amatokia. Inona no asoa amin'izany? Mino fa ampiverina fitadidianao ny fifaneraserana aminy. Tsy mahatonga antsony aho ah. Tsy mahavita aho ah. Tsy ineno nataon'ireo kalika taniko. Ny amin'ny toerako inona no ataonao? Hohitrikitrihany teo amin'ny fitsarana fa tompony nantoka tamin'ny fahavoazan-janany. Ary tsy namelany raha tsy nizaka sazy faran'izay enjana. Ripaka tanteraka ny fanananay nentin'ny nenina navotana nefa toy ny mangazo natorako soa fotsiny. Ary matao anatin'ny fahantrana sy alahelo eny. Nono nataony ihany. Ary za na dia
nanatrika amin'ny fandevenana ny reniko fa aza tsy mba azoko natao akory. Rehefa maty anefiny eny dia madamy tiana mihitsy ny nanolo tena nisolo ny toerany. Nanomoana tany am-ponja ary tsy mitsahatra amin'ny mangataka famelana amiko izy. Ary ny tena loza dia tsy mbola voafafa mandraka androany no fitiavako any mity zanany. Heritaona sy tapany nanalako sazy tany am-ponja dia navoaka. Nahazo fanalefa-tsazo noho ny fahatsara-pitondran-tena ka sazy miantona no hanefana ny andro sisa tokony nalako tany am-ponja. Fantatra nefa fa resaka ny taratasy fotsiny izany fa nisy nanao tanandava tao amin'ny mpandraharaha ny fonja sy ny fitsarana tao. Mangataka ny faneraserako amin'ny mity arak'izay azoko ataony reniny. Izay ihany hoy izy no heveriny ampiverina tanteraka ny fitadidian-janany. Raha mba mifamadika mantsy ny toerako sy mitya dia mba zano tsy mahatadidy an'ireny azo fijaliana rehetra nampisokaina reny. Raha ianao ny amin'ny toerako, inona no ataonao? Raha fantatry mity ary hoe inona no ambadika io vatolampy be io? Inona reny mba ao e? Tsy haiko. Ezo tadidiny e. Tena tsy haiko fary angamba. Ndoaro jerena aingana e. Aingana? Andraso atolotra. Aingana ho ah. Oay, ry andrano mahafinaritra be kany tato. Efa me manakaiky ihany za fitadidinao izany. Tolotra, mba satroka ny ahatsiaro izany ora mamile rahantsika teto izany. Saingy tsy maninona izany e. Kely sisa ho ah. Tsy tezitra amiko ve tolotra? Inona moa no tokony hatezitra amin'izany e? Tsy fidinao ange e? Aza ilozana ny fahavoazako ary tolotra. Tsapako hafa mihitsy ny fiainako rehefa miaraka aminao. Izany e? Tsy andahoanao izany ahy e. Olo tiako ange ianao. Ka sendra ianao le hoako. Tsy manina ange tolotra na hiaraka amin'ny olo-kafa azy e. Fa mba hamelao fotoana kely iarahana amiko fotsiny. Tsy misy an'izany ho afa ny mety koa. Ka tsy tiako angery tolotra le ho atosika rehefa tsy hitanao izay fihatsaran'ny fitadidiako e. Tena tsy ho zakako izany. Tsy zakanao ko apresianao hiaraka amin'ny olo-kafa? Miaraiki-pity aminao isan'andro ah. Ianao nefa toa mendrandra ny fiverenan'le zavery tany anatin'ny fitadidiako. Dia tsy mbola mamaka ny fitiavako aleo ngotana sy maningotra ny haiko. Maninona koa raha tsy mirediredy ohatran'izany ka? Esory ny tenisinao dia ndroy lalao rano. Ndao ary. Mandro sory mama mity ah. Ka inona hono za tao tondia? Fa moa dia misy inona e? Mba sendra nandalo dia ny vily. Aiza koa e. Tazako tetsy an-davarangana tetsy ary ny alanao bus teoko. Marina izany. Mba te hisaotranao manokana ary tolotra. Ny amin'inona? Ny amin'ny fanampianao amin'ny mity ka. Hitako tena miezaka mafy mihitsy ianao. Rariny ange izany e. Olo tiako izy. Iza indray no andrasako anao an'izany io? Angamba. Faratovolahy fa mino fa navelany taona zanako. Indrindra taorian'ireny olana nisy rehetra ireny. Fa ianao moa izany mihevitra fa ho adiniko mora foana ireny. Sanatry. Ary ino ny tiana halasa sainanao tampoka teo sa azafady raha namofota mandra se
Tsy izany ka mieritreritra hoe inona moa zany ny azoko arosoanao ao. Dia aza misahirana ry se Iza indray no mba hisahiranana raha tsy ny vahiny ohatran'izao andraso kely hoe karakara ravim-bofotsy ho anao oko izao vetivety fotsiny re raha rotiko amin'izao ny natady arahako ny valivatoko. Vorona niditra trano ianao ry madamo tiana ka dia samboriko amin'izao. Aiza moa no nasiako an'le poziny iny. Ty eto ka. Ialatsiny aminao ary mity masolo ny maso. Taniako vetivety miaraka amin'ity dite ty reto ravikazo reto. Fantany vao tonga minitra vitsy any an-trano any io dia mihinjitra amin'izay. Nefa zay nge dia vita misaotra ary dia tsy nanaiky mihitsy mantsy ianao mama mity koa. Tena hafa mihitsy izy zany Dia tany amin'ny tolotra moa izany neny io? Eno fa impiritenenina amindry ary izany. Misy raha donko any. Tsy azoko. Inona ny tiany mety lazaina amin'izany? Zaniko, izany ve tsy vakiana fotsiny? Inona ny vakiana fotsiny Ineny mandana ny tapakandro ny hariva manontolo ao mangina ny tolotra. I tolotra amin'izao andro alina izao mbola manatitra ny neny aty. Mba tratra hariva fotsiny dia nateraniko. Dia maninona? Tratra malay misaraka tsinonako. Tsy mahalala andro hariva tsony. Mitia, inona ary ty lazainao Ianao ange no olo tiako fa tsy ny reninao Asa aloha amboaraiky ny saindria. Nengaviako nanampy ahetsena izy. Izay no nahataraiky anay tany. Na dia tsy netsena zangena ireo tsy olana Ianao manano tena, izy tsy manambady. Midio aza mirediredy ianao ihany no tiako. Tsy iry tolotra. Tsy manam-pitiavana ianao fa fitserana fotsiny mahatonga anao eo. Za kosa toa miaraiky piti aminao isan'andro. Ianao n'izao vao miaraiky piti amiko. Za kosa dia mamelona sy manamafy ny fitifato-mato namatotra tsika hatramin'ny taloha. Tsy misy fantatro izay taloha tanatro tolotra. Ny ankehitriny no hitako. Fantatro fa babonao Efa tenreniko indray ny rahanao. Efa hoe tsy misy an'izany fa za miteniteny foana ary mity Mba lanjalanjao ihany ny fahasarotam-piaronao Tsy haiko tsony ry tolotra. Raha mba felao an-tsaiko mantsy izany fiarahantsika taloha izany. Ngamba tsy tadiaviny no songonana ohatr'izao Fa hosongonako ondry. Hitafo izany So everineny fa tsy hitako ary neny misarisoro amin'ny tolotra isan'andro io. Mitenena ihany ry an'izany raha tsy te azo felaka amiko eo. Koravonona mihitsy ho aingany amin'izay malalaka tsara ny rahanao amin'ny tolotra. Miteny andry farany azay Tsy rarahako Inona rety naninona koa reto sy ny boziniko vatany io raha matoa io Ohatra ny avatra indray dia nariko le izy fa le natokako sotroko no nizaraiko anay. Nataoko fa tsy ho avy ianao. Fa maninona koa? Vao niantso azy ianao dia niala tany ako. Ka atao ela be vao tonga teto akaiky kely teto. Ka tsy hitako ty toerana ty raha tsy nanontaniako olona dia lasa niodikodina be ny lalako. Dia tsy tadidinao mihitsy izany ty toerana ty. Ary nanao ahoana? Efa nilamina tsara ianao sy ny reninao tao? Milamina tsara izay ka. Fa izay angamba maninona? Dia tsy nisy tsaroanao ve ireny zavatra nataonao omaly ireny? Eny ohatra ny nahatsiaro ny fanditra tamin'eny izany fa izay tena antony tsy fantatro hoe inona.
Aleo izany ho any fa misy zavatra atoroko anao fotsiny ato. Inona koa ny zavatra atoronao aty anaty fatina fiara aty? Fiaran'iza daholo izao ireny? Toerana natokana asiana fiara-potika mihitsy ity e. Dia inona no asehonao aty e? Sa mividy fiara aty ianao? Ireny ve azo amboarina tsony? Io? Ndao re tohizana an'ity e. Ary soraingana eto afovoan-dalana eto ity fiara ity ka. Sady atao anaty fiolanana be mitsivalana manapaka arabe. Ianao daholo ihany na tonga izao e. Eno hafana ianao koa. Raha izao misy fiara misososo tampoka avy any. Ino tokoa arina ianao? Tolotra. Tsy ilay fiara nentintsika tamin'ilay saika andositra ho an'i Tomasina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe. Niverina ihany ny fitadidianao. Ie, fa tolotra koa tena nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy. Tena nitady ny fomba rehetra mihitsy izy. Izay aloha dia marina. Natura Radio. Ary nahomby ihany izy noho ny farany. Inona koa ty mampametampoka nino? Ka misy zavatra tsaroako e. Inona izany e? Nisy fotoana ho atolotra nitondra kanota be avy any. Kanota? Fa saika ao ataony inona koa izany? Ivelesana ny lohan-driony e. Fa maninona ny velesina ny lohako? Ka hoe ny mpitsabo hoe mety hodona sahala amina voazan-dry ihany no ahasirana andry. Tsy mety aloha sika. Fa rehefa nanaiky sika dia izy ndray ny tsy sa. Fa tsy tsaro ndry ve izany? Hitany neny? Tamin'izaho mbola narary misy ny zavatra ataoko no tadidiko tsara. Misy ny nataoko androany ihany no tadidiko. Ary misy ireo zavatra efa tadidiko no adiniko indray. Ireo izay niseho talohan'iny accident iny moa dia tena tsisy tsaroko mihitsy. Ary ny amin'izao manao ahoana? Efa tadidiko daholo ny fiainantsika taloha hatramin'ny fahazazako. Fa ny zavatra nataoko tao aorianan'iny fahavoazako iny mbola somary manjavozavo. Fa efa mihamazava ihany ka. Efa zava-dehibe izany e. Izaho angefa natahotra mihitsy hoe dia ho sanatriva ka tsy ho sirana intsony ianao. Tena ohatra ny adaladala kely mihitsy angendry e. Fa maninona ary neny? Misy zavatra ekendry androany fa lavindry rapitso. Indraindray indry toa mila vaniny fotsiny izany. Indraindray koa dia mitomany amintsy ahoatsy ahoana. Tena niaritra mihitsy ange hoa iny tolotra iny niaritra andry e. Izany very neny. Ode! Ay ve tolotra ihany e. Nataoko fambahizako. Manao ny mama mity? Salama tsara. Mity angetsy aho e. Efa fantatro ka fa tsy izy ny tadiaviko fa ianao. Fa ahoana? Misy zavatra saika ho resahako aminao. Fa zavatra inona? Mandeha. Andeha ho aiza? Andeha ho an'ny Tomasina. Hifindrany any no hipetraka. Maninona tsara? Izany ho Otray. Fa nisy inony? Tsy nisy ninona ka efa izany ny programako vao nivoaka ny fonja. Ny andran'izay asalama tsara mity fotsiny So dia mba tsy mety izany tolotra. Tsy fantatro. Haiko fa nanampibetsaka tamin'ny famoahana tany am-ponja ianao na dia tsy niteny tamiko aza. Efa sitrana tsara izao ny zanakao. Mino aho fa samy afaka kositsika. Ay. Dia mba ahoana hoe mity amin'izany fanapahan-kevitra ao izany? Asa. Mino aho fa alahelo mafy izy. Tsy dia hifanatrika aminy aho. Izany ny andrasako ny tsy maheto azy toy izao. Sainy tsara ihany izay atao ry tolotra. Tongotra mbiandakana ny aka tsy afaka hiembotra intsony. Fa mba hafarako kely ho any mity ianao raha mety.
lazao ary ny afatrao e. Lazao izy fa tsy mba nitiako oatra azy nefa tsy maintsy afoko izy. Lazao izy fa tena mbola nakafy nofonofonay nefa tsy maintsy fo amin'ny torimasoko. Lazao izy fa mbola tia azy nefa tsy maintsy ampanginiko ny foko. Lazao izy fa mitsodrano azy hita olona ray tena tia azy mihoatra lavitra no izay nitiavako azy. Fa za tsy mendrika no tiaviny. Tandre mangeo atolotra manao an'izany eo e. Eny aro afa-hijanona ny anao koa. Tolotra ve manome toky ery nefa avy indray mitady hivadikako. Efa hoe tsy mivadibadika izany tsony afa mity koa. Ary ndao amin'izay ianao terina fa efa maizina be izany andro izany. Ahoanako? Za tsy hody ihany. Tsy hody ianao fa ho aiza? Za hijanona tiako. Hijanona ty ahoana? Fa ianao ve adaly e? Adalanao ahoana koa? Ko raha tsy fantatro fa vao mody eo dia iny koa tolotra no angoron'entanako. Efa hoe tsy manao an'izany fa ndao ianao aterina. Oa, za hijanona ty. Io ndray mety dia ahoana hoy ny reninao amin'izany? Za taoko fantanoina ka ty aminao. Eny fa aiza no alalany an'izay fanapahan-kevitra ho any? Tsy efa mitaintaina izy zao any. Dia telefonina izany iziko. Dia raha tsy mety amin'izany ianao atory aty izany izy dia ahoana? Isiny ny tolotra koa. Hanao ino eo izy rehefa maraina vao mody ihany. Natura Radio. Fa ahoana mihitsy momba anareo reto e? Fa momba na ahoana moa e? Fa momba n'ity fiarakarahanareo ty fa inona indray e? Tsy azoko kosa ny fanontaniana izany. Ko raha tsy vao omaly izay niarakako. Ka izay mihitsy. Efa firy taona izay. Tsy hita hoe ahoana fa tao lany andro mifampitarika etsy sy eroa fotsiny. Ndry azy efa mahita an'izay matory amin'ny foana. So dia mba hifandany zara fotsiny e. Aiza koa nisy an'izany e? Zaro manko efa miteny amin'ny tolotra foana mba hanaovana ny raha amin'izay fa tsy mety izy. Fa ahoana mihitsy ry tolotra? Ka tsy moramora nge izany e? Fa inona ny tena olany? Ka za io hitanareo tsy mba manana asa raikotriko. Ny olona koa tao manilikilika avokoa vao mahalala fa kadra afaka. Izany koa nge ny tena nanapahako hevitra hifindra tany Tomasina nefa... Ishe? Dia tadiavinao avela aty izany. Ka inona nefa ny asa melomako anao eo e? Ny tenako aza mila tsy ho veloko. Velona foana tsika e. Io ndray mety isy le manao belo fotsiny. Belo anao inona e? Tsy hainao izay fifamalinareo eto Mieritreretinareo. Tokony mba misy dingana tao amin'izay fa efa ela loatra izay. Hita ho azy neny. Ka za nge hoa tsy hoe malaina akory fa tena tsy hitako izay atao e. Haiko izany e. Fa mba mipetrako ianao eo amin'ny toerako. Ahoana ny tebitebinao raha ny zanakao vavy nentin'ny olona ny aminy ihany foana nefa tao tsy hita mazava akory izay tena fandehany. Ka izy ihany nge no misisika hijanona ny foana e. Zaza izao hijanona indray rarivako. Natura Radio. Manome toky anao mamamy ity vao mahita asa raikitra eo dia atao ny fiantranoana. Inona marina hono ny tena mahazo andrity hono dokotera e? So dia mbola tsy tany indray azy ndrity? Toa mihatsatra isan'andro ihany ange ndry sady ohatry ny hena be sahady.
Efa tany aka. Ie, dia ahoana hoy izy hoa? Be voka hony aho. Maninona tsara? Efa hoe izany fa nenoneno koa. Ny indri moa ka tsinitsinina vita dia mahita an'izay milafika any amin'ny lalava izao. Dia ahoana hoy indri raha ialany tolotra amin'izao? Tsy mahavita an'izany izy e. Hoy ianao. Reny aza tsy nisy ninina vonina ny tsokandry izy. Vao maika efa izao? Dia mamoy izy raha voangaly. Efa hoe tsy mahavita an'izany izy fa neno koa izany. Izao e, ataovy izay atongavany eto dia aleo izay no hiresaka. Aleo efa ho telefoneko izy e. Tsy mety izany fa mandehana mihitsy indri makany. Aza mbola miteny ninina fa eto makaty fotsiny izy so ahita lalana andositra eo indray. Efa hoe tsy manao an'izany izy fa neno koa izany foana. Tsy maintsy hanao ny raharaha izy. Tsy mahafoy azany iny. Tsy hitako izay atahorany eny amin'izany. Ohatrany hoe vao androany eny nalala azy. Tsy te halala an'izany ahy e. Ilaiko tonga eo fotsiny iny dia izay. Eno ho hitaneny eo angera tsy anaiky ny anaovana ny raharahana amin'izay izy e. Asa aloha, tsy izany ve moa no irariana. Fa dia efa miomana izany ny trongo vao homana. Ndry irery aza lazainy fa tsy velony ko vao maika fa hiampy zaza ray. Vitan'ny olona ve tsy ho vitanay e. Mandeha eo foana io. Ko raha tsy vitany kimoramora ohatr'izany izy tiako. Dia izany no izy ritolotra. Tsy haiko hoe inona no ataonao. Ka tsy hitako sy azo lazaina amin'izany. Ary nataoko fa mba nanao fanabeazana izy nange mity e. Ataoko inona koa e. Ka rehefa tsy mahafehtena dia tokony mba ho mailo e. Iza ny lazainy tolotra fa tsy mahafehtena? Fita fa tsy mahafehtena ko. Io indray nareo tsy izany izao ny olantsika. Ahoana ny tena hevitra ritolotra? Iroso amin'ny raharaha ihany ve ianao? Efa tsy maintsy moa izany ko. Nefa izy vola amin'izany. Fa nga moa voatery ianao zavatra makotrokotroka be. Izay avy tany fotsiny ny zava-dehibe. Ka nahatao faran'izay tsotra toy inona ary io mila vola foana e. Za nge ka tena aotra e. Izay mbola miandranay ao tokantrano moa izany mbola baraingo be. Aleo fa izany antoka ny lany amin'ny fiatranona sy ny fanateram-bodiondry. Aleo tonga dia atambatra daholo. Amin'ny soratra nanareo roso ny vavolombelona ihany aza amin'ny makany dia mety io. Ny fahavitany ho any zava-dehibe. Mety amiko aloha izany e. Mety iny tsy haiko. Inona moa no tokony andavako an'izany? Zay izany ko. Misaotra indrindra roneny e. Fa ny olona nange zao dia... Fa misy inona indray e. Ka le fidiram-bola anaiko. Sady mety mitondra vohoka. Tokony ho totohanana tsara nefa inona no ataoko eo. Aleo fa mijanona aty amiko izy aloha mandra-pahaterana izany. Zany kosa ve dia mba heta roneny a. Hita ho ary tolotra. Anara ve ny olona mba manambady nefa mbola hita kisina ato ihany? Ka tsy haiko hoe fanampianany aho. Nefa nareo ihany no mahita an'izay tokony hahatsara ny tokantranonareo amiko. Aleo fa ho hitantsika miandalana eo amin'izany e. No mombamomba ny daty rehetra zao no tokony hodinihana. Bonjour, ay tonga Bonjour. Fa inona mbola tondry aty? Ohatra makaty amin'ny lahako. Finona koa mampasika ny lahy amin'izany e. Ka tsy tokony akaty tsony ange ianao e. Tsy akaty ahoana koa. Za azy ireny impiry matory atyko. Vao maika fa sika efa ho atao raharaha zao. Ka zay indrindra. Rehefa akaiko atao ohatr'izao ny raharaha dia tsy mahazo makaty tsony ianao. Fomba tsy misy dika an'izany. Io ndra ianao sy le manao be lo fotsiny a. Ay, fa manina tampoka teo koa ty ianao e.
Samody manao sinema indray. Ny tolotra koa. Ay, marary be ny lohako. Fa mararina nina tamika teo indray koa ianao e. Tsy haiko fa hatramin'ny sotroko an'ilay dite tao an-dakozia tao dia ohatran'ny fanopanina zany a. Fa dite inona? Tsy haiko fa lasa ohatran'ny manaikitra be zany indray ny lohako a. Ay, Ataoko fefalany le ravim-boafotsy tao e. Vao nitondra veromanitra io aho zao hoe ho atao sakafo maraina. fa tsy ravim-boafotsy ve le tao anaty sachet tao an-dakozia tao iny? Tao an-dakozia taiza? Ay, marary be ho any lohako fa aza miteny mafy ohatran'izany ianao ka. Tao an-dakozia taiza ho ahy zany? Tao anaty sachet ho a. Ny sisika kely teo akaiky ny fatana teo. Maninona tsara? Fanina be azy tolotra. Fanina be a. Andao any amin'ny hôpitaly aingana zao dia zao ka? Mba marina raha ho tonga nitsony azy tolotra. Reraka be a. Aza miteniteny foana ary mity a. Aza miteny mihitsy aloha e. Mitia fanahoana ny telonao neny e. Nahoana? Izay ry neny a. Tsy maintsy mitraka Moramora aminao zany satria ianao mbola olon-tiny. Tsy volana vitsivitsy ve ianao dia ahita solo azy indray. Fa iny ihany mba azalako. Tokana tsy misy fanampiny nefa dia nalaina tamiko indray. Eny e, fa aza manao an'izany ho aho. Manoetsiny an'Andriamanitra nge zany teninao zany e. Tsy mety zany. Fa inona mety e? Inona nafatesany sanako? Eny a, aza manao an'io ahy ianao. Zaho nge mba malahelo fa tsy maintsy mijoro e. Tsaro fa niarana foko ny vadiko sy ny zanako. Fa ianao mbola manana no avy. Fa mety afaka isy zaza indray ve ato akiboko amin'ity za efa tsajaza. Zafo keliko. Sa inona tsony no azoko antenaina? Inona? Eno a, inona ary ty za eto foana e. Tsy andavanao zany mihitsy aho. Zanako tsy naninona endry tolotra. Tampoka teo dia hoe maty. Fa nahoana ho aho? Tena tsy haiko ahy e. Vao tonga avy tany am-piasana dia efa nitaraina narary izy dia nientiko taty amin'ny hôpitaly. Kanjo tsy tonga taty intsony. Tena misy zavatra tsy mazavazafa mihitsy ka. Tena tsy mino ny saiko fa dia ho fatifaty tsy ahoana teo fotsiny ve zanako. Tsy azoko ny tianao lazaina. Zany e, misy antony ao fa tsy hisy olona ho fatifaty tsy ahoana eo zany. Dia inona zany ny ataony neny e? Mba tokotopy ny razana. 8 heures tena nisy nanapozina tokoa izy. Ay, mety any aloha zany e. Tsy vaniny ianao ry tolotra. Rehefa tsy vonina ny anambady azy hatramin'ny farany mihitsy ianao. Naninona raha nitsotra fotsiny? Efa samy ampitaona angenareo e. Ataoko tsy misy azo terenany amin'izany. Efa hoe tsy misy an'izany aho fa neniko. Tsy ilaiko mineniny ahy ianao e. Ty anjanako ve ianao dia vitanao nanapozina azy? Efa hoe tsy nanapozina azy zany aho ah. Tsy nahavita an'izany ah. Ka tsy io mbola hita tato an-tranonao io akory ny ambony pozina nanapozinanao azy? Eny e, tena pozina tokoa io.
Ary tena nihinana ny tokoa izy fa tsy izany nanome azy. Fa iza indray za Ka za koa ve dia hamono ny vady aman-janako aminao e. iza mahalala marina izay zavatra tena kotrehanao any. Ka izy ihany any nanao dite lepozina tao. Efa nasotra le izy vao tonga avy niasa. Sy ianao koa ve dia hitahirim-pozina fotsiny ao an-tranonao raha tsy efa misy zavatra kotrehanao ao. Eny e, marina aloha zany e. Tena nikasa hamono olona mihitsy aho. Ay aiky any ianao, io afatory amin'izay sefo a. Eny e, afaka ny ametraka iny rojo viny amin'ny tanako ihany nareo rehefa avy eo e. Fa eno ihany aloha. Eno natao inona tsony e? Hoeto any io sefo fa marikoriko ana mijery azy aza. Oka aloha madame Tina. Inona e? Tena nitahiry ny poziny iny tokoa saingy tsy mity mihitsy ny saika ho poziniko fa ianao. Fa za hoana? Zany e, nikasa ny hamaly faty tamin'ny nahafatesany reniko aho ka saika ho poziniko ho fatoko ianao. Efa oviana moa izay nafatesany reninao izay. Raha zany saika ho pozininao tsy efa ela ny tokony ho voanao. Tsy vonina ny anambady amin'ny mity akory ho ahy ianao fa tsy samy teny. Izay nilazaiko anao izay ny tena marina ary madame Tina. Efa imbetsaka tokoa ny nikasa hanatanteraka an'izany fa niahotra rehefa tena androtsaka an'le pozina. Dia nitehiriziko tao fotsiny le izy fa tsy nariako. Tolotra. Zany noho izy e. Zao aho vao tonga saina tanteraka fa tsy mety ny mitahiry alahelo amin'ny olona. Zao za ihany no fiterany. Raha mba nahavita namelanao tanteraka mantsy aho, angamba tsy maty ny olon-tiako sy ny zanako. Mba efa nifona taminao kosa ange izay e. Eny e, ary fantatro fa tsy netiny nataoko. Ty amin'izay ny tanako fatory dia ndao andesifo aho. Asa ianao raha vita amela ihany koa na tsiro madame Tina. Mamelanao ary tolotra. Na za koa aza mba tonga saina satria misy hidirako koa izao nahafatany zanako izao. Aleo fa hiezaka nitady fomba izay tsy hijanonanao elany amponja any. Mahereza ny zanako. Misaotra indrindra roneny aho. Fahatongavan-tsaina. Tantara nosoratan'i Vaniala